fanadina-panjakana baccalauréat eny amin'ny 24 efa misokatra ny fisoratana anarana ary farana amin'ny 10 aprily. Etra aloha amin'ny fiara miatra ny tableau vaovao tsy fotoanan'izao hoy ireo tompona fiara. Fanesorana député misy fitany ilana fampiarana ny lalàna savaly-faty politika hoy ireo solombavam-bahoaka. Manatra ny fiarabana tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Anboatsika ny vaovao ny makasika ny tontolon'ny angovo eto Madagasikara misokatra amin'ny fampiasam-boly Madagasikara ary manana loharano-karena stratégique maro mahasarika mpampiasa vola hoy ny filohan'ny fanavaozana ny colonel Michael Randrianirina nandritra ny lahateny ho an'ny herinandro ny fampandrosoana lovainjafy eny amin'ny 24 izay tanterahina any Abu Dhabi. Misy kosa nefa ny fepetra apetraka amin'ny fanajanany lalàna eo amin'ny fiaraha-miasa io hoy ny fanamafisany. Tato baovao makasika izay eo amin'ny rindra tsarany niaro-tanjona. Miatrika fanamby lehibe eo amin'ny setry ny angovo i Madagasikara hoy ny filoham-panjakana androany miankina betsaka amin'ny solitany na gazoalina avy any ivelany manko ny famokarana herinaratra eto an-toerany ka miteraka fandaniana miompampana ho an'ny fanjakana sy ny vahoaka izany. Vahaolana mahatra nefa ny fampiasana angovo azo avaozina izay ananan'ny Madagasikara betsaka misokatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena rehetra i Madagasikara saingy tsy maintsy misy fepetra arainy hoy ny fanazavany. Misokatra amin'ny fampiasam-boly i Madagasikara saingy misy fepetra tsy maintsy arahina mangataka izay ny fanajana ny fepetra ara-tontolo iainana iraisam-pirenena, ny fepetra ara-teknika voasedra sy voapirofo ary ny fampidirana mpanajana ireo vondrom-piarahamonina eny ifotony. Satria ny tetikasa momba ny angovo izay tsy manaja ny tontolo iainana dia tsy maharitra ary ny tetikasa izay tsy manaja ny vahoaka dia tsy azo iainana maharitra. Ankehitriny ny tantsaha malagasy iray misitraka herinaratra milamina sy madio dia afaka manova sy manodina ny vokatra ananana. Tsy resaka angovo fotsiny zany fa mipaka hatrany amin'ny rariny ara-piarahamonina mihitsy. Manana arena voajanahary betsaka izay azo trandrahana amin'ny famokarana angovo madio toy ny masoandro, ny rano, ny rivotra ary ny biomassa i Madagasikara. Ny fampiroboroboana ireo loharanon'angovo ireo dia ahafahan'ny firenena mampiena ny fiankinany amin'ny angovo avy any ivelany ka anamafy ny fahaleovantena ara-angovo sy ampiena ny fandaniana amin'ny vola vahiny. Misy tanjona lehibe mipetraka ho an'i Madagasikara toy ny tetikasa volobe izay vinavinaina hitondra ny 70% ny angovo ilain'ny vahoaka malagasy hoy ny fanazavana. Ho anareo mpampiasa vola manatrika izao herinandro fiaonana eto Abu Dhabi izao, manasa anareo izahay tsy hijery fotsiny ny atontamisa ara-bola fa handinika ihany koa ny hahabony vina ny fitomboan'ny maharitra ananan'ny Madagasikara. Ny Sud Global dia tsy tokony ho sokajiana ho isan'ny loza mitaky fandrindrana fa andro lehibe entina manalefaka ny fiovan'ny toetrandro sy fanesorana entona carbone maneran-tany. Vonona tanteraka i Madagasikara, manana arena voajanahary miavaka i Madagasikara, manana vina mazava eo amin'ny sehatry ny angovo, manana tetikasa voafaritra tsara ary indrindra manana finiavana ara-politika matanjaka izahay. Eo amin'ny lafiny tontolo iainana mampiena ny fandotona sy miaro ny ala ny fitrandrahana ireo angovo azo avaozana miena ny fampiasana kitay saribao izay anisan'ny antony lehibe mahatonga ny fandripahana ala sy ny fahasimban'ny tontolo voajanahary. Fandraisana anjara mivantana amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro izany. Tsy fotoanan'ny fampanantenana intsony izao fa fotoanan'ny asa hoy ny fanamafisany filoham-panjakana. Mileo amin'izay tontolo ny toe-karena izay hatrany ho tsara kokoa ny tany ary karena faobe amin'ny titaona 424 ity raha ainy fitondrana ny mampivelatra ireo iraka fanararotana rehetra amin'izany. Tokony tsy atao ambanin-javatra ireo sehatra maro samihafa fa omena lanja avokoa ahafahan'ireo mpisehatra tsirairay avy mivoatra hoy ny manampahaizana momba ny mponina sy ny fampandrosoana na ny demografia. Nandry tsara Tarzan Narcisse Karazafy sy Mathieu Prancino mitatra ny antsipriany izay.
Vinavinana izy fitombony ara-teo karena ho an'i Madagasikara ny taona 2024 araka ireo tombana nataon'ireo manam-pahaizana mikasika ny fiarahamonina sy ny fampandrosoana ho an'ny tsenany arena kibony tany, tombana nahakatra hatramin'ny 500 ny sanda ny nickel sy ny cobalt ary ny volamena mandritra ity taona ity. Everina fa hanampibetsaka amin'ny fampidiram-bola ho an'ny firenena izany, indrindra amin'ny fanamafisana ny tahirim-bola sy ny fifandanjan'ny varotra ivelany. Dia ny resaka arena kibony tany zany lalàna mila apetraka tsika zany ohatra ny antony misy fotoana tsy nandeha mihitsy le décret d'application aloha andeha daholo zany le décret d'application reny dia mila malalaka zany le olona amin'ny resaka exportation ny arena kibony tany fa mampiditra volam-panjakana fotsiny izy zay dia mila le reny lalàna reny zany mila alefa daholo ny décret sy ny arrêté rehetrarehetra. Vinavinaina isondrotra 800 koa mitsena ny lavanila sana hitondra fidiram-bola fanampiny ho an'ny sehatry ny fambolena izany, indrindra raha mitony fanatsarana ny fidirana eo amin'ny tsena iray samy pirenena. Tombony lehibe ho an'ny tantsaha ihany koa ny tsy nampiarana ny volovary safiotra, noho izany vinavinaina iakatra 800 eo ihany koa ny vokabary amin'ny titantira ny fanazavana trany. Everina fa hanampy amin'ny fahavitatenara ara-tsakafo sy ny fidiram-bola n'ireo tantsaha izany. Satria raha ny rizo ny atsika dia ampy ny stock dia mbola afaka mampiakatra zany tsika ny production fa eo amin'le lafarine reny zao no latsika le blé nefa niny isy problème foana fluctue be au niveau international tsy maintsy ahena 260 tsika misy fotoana manafatra hatrany amin'ny 250 000 tonnes 260 000 tonnes nefa tsika mety manana capacité produire jusqu'any amin'ny 50 000 tonnes any fa mety tsy voatery an'izay fa namba miproduire tsika na dia 1/10 an'izay fotsiny ara dia fa mety mba zava-dehibe eo atsika zany ohatra hoe 25 000 tonnes na 15 000 tonnes na farine ohatra hoe farine de maïs na substitution na blé koa. Ankoatra izay, tombony sy fanantenana lehibe ho an'ny tontolon'ny fandraharana tsy miankina ireo mpiasa sy ho an'ny toe-karena malagasy ny fankatoavany antenimera-pirenena Amerikanina ny fanalavana ny fifanarahana ara-barotra AGOA izay tena antoka lehibe ho an'ny famokarana sy fanondranana lamba eto Madagasikara. Dia mitrotro-bavaka ho an'ireo délégation malagasy izay manao ady sisika any amin'ny any Amerika amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo vondron'ny mpampiasa ireo zany dia misy mananteny zay fa mba miena zany ary misy tokonaina ho an'ny sehatry ny asa eto Madagasikara eo amin'ny famokarana akora lamba textile zany. Mahay miasa sy tsara kalitao ny vokatry ny mpiasa malagasy raha oharina amin'ny firenena hafa ka izay no mety isan'ny antony nanohizana io fifanarahana io raha ny fanamafisana trano. Dia mahakasika ohatra hoe raha mivantana ho an'ny mpiasa zany dia misy ny asa fa matoky koa zany ny eken'ny tany amin'ny assemblée américaine zany ny fitohizan'ny asa amin'ny AGOA dia ny aty Madagasikara tsara kalitao raha mihoatra n'ireo ohatra Bangladesh ny afrikana ireo zany tsara qualité ny sehatra ety Madagasikara. Mivatsi-kelikely ihany koa ny olana amin'ny sehatry ny angovo izay everina ho antony lehibe anohanana ny fivelaran'ny asa, ny famokarana sy ny fampiasam-bola eto amintsika hoy ny fanehoan-kevitra anampy amin'ny fampivelarana ny sehatry ny industrialy sy ny fiariana fototra ny angovo hoy hatrany ny fanamafisana. Fa miatrika dingana vaovao ny fitantanana ny orinasa Jirama ataorian'ny famindram-pitantanana teo amin'ny tale général vaovao teo aloha Ronwes sy ny tale général vaovao ny généraly Ajatiana Rasolomanana. Tamin'ny taona 2024 no nanendrena any Ronwes ho tale général ny Jirama. Nandritra ny fotoam-piasany dia natoky azy hitondra fanarenana sy fanavozana ho an'ny orinasa ny fanjakana malagasy. Ny arana hitana manko fa niatrika olana maro hatrany ela toy ny fahatarany famokarana herinaratra ny fahatapanjiro sy ny rano ary ny fahasahiranana arabolan'ny Jirama sy ny mpanjivany. Na izany aza tsy nifanaraka tamin'ny fanantenan'ny mpiasa sy ny vahoaka ny vokatra azo araka ny fitakin'ireo syndikan'ny mpiasa ny Jirama. Niteraka fahasosorana teo amin'ny mpanjifa sy ny mpiasa ny zavanisy ka isan'ny fototry ny etsy-bahoaka nitondra izao fanovana izao ireo olany Jirama ireo.
Notsikeran'ireo sendika ihany koa ny tsy fampin'ny fampiresana teo amin'ny mpitantana sy ny mpiasa ary ny fanapahan-kevitra sasany izay everin'izy ireo fa tsy mandray ny zava-misy eny ifotony indrindra eo amin'ny fepetra iasan'ny mpiasa ny jirama. Nisy ihany koa ny aiaha momba ny fitantanana arabola sy ny fomba nampiasana ireo fanohanana sy ny teti-bola natokana ho an'ny fanarenana ny orinasa ary ny asata vaovao. No ireo antony ireo dia nitombo tsikelikely ny tsindry avy amin'ny sendika sy ny mpiasa ka ny afara tamin'ny fanapahan-kevitry manam-pahefana an'olony tale generaly ny jirama. Mpampianatra eny anivon'ny sekoly amboly politeknika ny generaly Rasolomanana izay enjeniera momba ny arenan-kibony tany. Efa sekretera generaly teo anivon'ny ministera ny asa vaventy ary efa tale generaly teo anivon'ny korana avokoa ity manamboninaitra ity. Raha ny vaovao tsy mitovy amin'ny karaman'ny tale generaly teo aloha ny karaman'ny tale generaly vaovao ny jirama. Raha ny fanazavana ny mpamatsy vola no nanarama ny tale generaly teo aloha, ny fanjakana kosa no anefa ny karaman'ny tale generaly vaovao raha ny fampitana atrany. Fanova ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny paka amin'ny ampahany ny fangejana ny vola sy fanana ny Mamy Ravatomanga sy ireo orinasa no tantanany araka ny didina voaka tamin'ny faran'ny taona 2020 sy 2020 izany. Raha ny vaovao 2 miliara 770 tapitrisa ariary no novahana ho an'ny orinasa SPSS sy ny Amarante raha toka 770 sy 720 alina euro kosa ho an'ny poliklinika Ilafy. Mba azahoana mandolo man'ireo mpiasa sy ampandeha rara anatin'ireo orinasa ireo no antony nanaovana izany. Notsaivy Prime Ministre Eritsalama Rajonarvelo fa na eo aza ny fanadiadiana sy ny fepetra ara-dalàna dia tsy misy mihoatra amin'ny fiarovana ny orinasa malagasy sy ny fanananasa ary tokony hiasa lavitra ny kolikoly sy ny tsy matomanota ny fitantanana. Io fanapahan-kevitra io dia natao mba hitazomana ny fahamarina ny raharaham-barotra sy ny antohana ny fidiram-bola ny mpiasa nefa mbola manaraka ny lalàna eo anivony pak raha ny fanazavana. Vaovao makasika ny tafika malagasy kosa indray ao anatin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny firenenkafa manohy ny fifandraisany amin'ny Rosia i Madagasikara izay efa mpamatsy fitaovam-piadiana ho an'ny tafika malagasy hatriny ely. Tonga eto Antananarivo ny mpampiofana rosiana ary manomboka androandry ny fanofanana ireo miaramila malagasy amin'ny fomba fampiasana ireo fitaovam-piadiana vaovao. Natao araky ny asa sy ny andraikitra samihafa ny fanofanana ka ahitana miaramila avy amin'ny vondron-tafika maro ito andrenivohitra. Ireo mpandray anjara amin'izany ampianarina ny lafiny teknika tetika ary fikarakarana fitaovana izy ireo mba ahafahany mampiasa ireo fitaovana vaovao amin'ny fomba mahomby. Tsy aivana fa ny ankamaron'ireo basy ny fitaovam-piadiana ampiasain'i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ny basy Kalaknikov malaza dia avy amin'ny firaisana sovietika taloha hatramin'ny andron'ny Repoblika faharoa. Ity fiara-miasa ity izay misokatra ho an'ny firenena rehetra vonina anampy amin'ny fanamafisana ny fiarovana any Madagasikara raha ny fanazavana. Fahasolom-bavam-bahoaka 5 no fantatra fa esorina amin'ny toerany raha toka tsy manana fanazavana mazava amin'ny antony tsy nahatongavan'ny vory nandritra ny fitaom-pivorinana farany teo araka ny vaovao marim-pototra. Hatramin'izay no nisy io lalàna mifehy ny solom-bavam-bahoaka eo anivony anteny miera-pirenena io saingy izao vao nampiarina hoy ny solom-bavam-bahoaka ny Betroka Nicolas Randrianasolo izay nanamarika fa tsy mitovy ny fampiarana izany lalàna izany amin'ireo samy solom-bavam-bahoaka. Narisy Karazafy sy Mathieu Princino mitatra ny antsipriany izay. Isan'ireo lalàna goragora nampiarana azy nandritra ny fitondrana teo aloha ny fepetra anatiny ataony tsy fahatongavan'ny solom-bavam-bahoaka ny vory indrindra raha tsy misy taratasy fialan-tsiny sy fanazavana ara-dalàna. Io lalàna io no orenan'ny fanapahan-kevitra mikasika ny fanesorana ny depute maromaro raha ny fanazavana ihany. Solom-bavam-bahoaka 5 amin'ireo ampolony tsy tonga ny vory tamin'ny fivoriana ara-potoana farany teo no voatonona fa mety ho atsahatra amin'ny asany raha ny vaovaon'ny paritaka nanomboka omaly. Isan'izany Laura Antanirina solom-bavam-bahoaka voafita ao Mahajanga voalohany, i Joseline Naraelianta solom-bavam-bahoaka voafita ao Antsiranana voalohany, Roberto Tinuka solom-bavam-bahoaka voafita ao Tuliara voalohany, Prince Asoa Filira voafita ao Analalava ary Amady voafita ao Mitsinjo. Manana herinandro izy Dimenada ireo hitondrana ny fiarovan-tenany araka ny lalàna alohan'ny andraisana fanapahan-kevitra. Nanamafy ny solom-bavam-bahoaka ny Betroka Nicolas Randrianasolo fa misy tsy fitoviana ny fampiarana io lalàna io no mariany fa tonga ny vory tamin'ny fivoriana ara-potoana farany teo ireo depute roa amin'ireo voalaza anarana ireo ka mampametra-panontaniana ny tena antony nandraisana ny fanapahan-kevitra ho hiatrany Nicolas Randrianasolo. Fa ity moa zany zay ny fanavoazana
fa raha zarevana kosa nge atr'izay tamin'ny fotoana andronay teny zay zao moa mifankaty mandato amin'ny assemblée tao goragora zay lalàna zay satria agnatin'ny tenanay tokoa zany zay zavatra zay rehefa mos fivirina agnatin'ny session zany dia azo osoana zay amin'ny fotsiny agnatra zany mety mieritreritra zany ny olona sasany koa resaka valifaty politique le izy fa io zany sasiasy mon affaire le izy fa za moa zany matanky agny tena mpanao gazety dia mitena zany hoe zay zavatra misy fa isan'ireo député tsy tonga namonjy fivoriana ihany koa ny filohan'ny anteny meram-pirenena sy tendrandrena solony haiko tany aloha kanefa tsy nandraisana izao fepetra izao ho ihany ny solombavambahoaka ny betroka mety azo heverina ho nandefa taratasy fialantsiny ara-dalàna kosa nefa ireo solombavambahoaka sasany izay tsy tonga ny vory kanefa tsy voatonina atao anatiny ireo lisitra ireo raha ny fanazavana trano le to politique ny anaran'izay nambarako lela fa mety misy ny antony ao misy koa nena sy mivory izy nao manana motif mandefa excuse any amin'ny président assemblée na any amin'ny SG ary misy zany daholo salaminakay zao salaminakay zany zao raha fa misy fotoana sy mivory dia manao taratasy any amin'ny président assemblée sy ny président sy ny SG fa io zany mandeha routine foana amin'ny ao zany fa zalahy sy mahafantasy ny zavatra zay za zany matahotra zavatra ohatra zao zany natahorako tamin'ny anao député atretrezay tsy mesy manao présent taratasy any raha ohatra ka sy avy amin'ny fivoriana satria haiko loatra fa afaka alasorana tokoa raha ohatra no ampisaha fivoriana ohatra misy fitany ilana ny fanapahan-kevitra fanesorana ireo solombavambahoaka dimy voatonina anarana ho ny solombavambahoaka Rajery Saint Antoine tokony nesorina avokoa ireo rehetra tsy tonga nanatrika ny fivoriana hoy izy fa tsy asiana kajikajy politika zavatra tsy natao efa tsy nety taloha dia tokony tsy verina tsony aty afara raha nisy olona nanao an tsy nety dia amin'izao andro fanovana zao mba tokony tsy hitarika tsy mety vavao indray sy na zavatra salamy zany ka dia miatsika amin'ny tolona hoe aoka kosa mba hisy ilay égalité fitoviana eo anivon'ny antenne mera hoe rehefa mitovy samy tsy teo dia efa samy tsy teo izy zany zay ny anankiray aoka kosa ilay tolona zay niainan'ny olona teny akanja mba ho hitataratra aty anivon'ny antenne mera fa tsy hoe anomana tanjona hafa ianao dia misy ho arovanao zay hiaraka aminao ary misy hotrongisinao zay tsy miaraka aminao anatin'ilay izy raha ny fantatra dia nalefa eny anivon'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny fangatahana fanesorana ireo solombavambahoaka ireo andrasana araka izany ny valiten'ny HCC fa mangataka ny ametrahana fitalevam-pa be nitokana ho an'ny sehatry ny fiompina ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompina mahatsiaro izy ireo fa tsy misy mpiaino kanefa départementa stratégique ho an'ny fampandrosoana ny fiompina nanatanteraka etsika fanairana ny antso mivantana ny fanafohy be ireo mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fiompina teny ampandrinomby tamin'ity androany ity ny zavanisy teny antoerana Narcisse Karazafy sy Mathieu Princy fametrahana ny fitalehavana kapobe ny isana ny fiompiana fanafoanana ny guichet unique ao an'ny omby santionany amin'ireo fangatahana ireo mpiasa eo anivon'ny départementa fiompiana ireo mba azahoana vokatra tsara kokoa satria stratégique io départementa izay manana coopérative maro miara-miasa amin'io manao antso amin'ny fanjakana foibe araka izany ireo mpiasa ny ministeran'ny fiompiana mba hijerakaiky ny olana tria na DGR dia tsy mahazo tsony izay zay efa nitratratratrainay hoe omeo izay mba ahafahanay mampandroso dia ninina tsy nenono izay tao anatin'izany rehetra izany ka kehitriny izay dia mamerina tsy ho an'ny ministra intsony satria izy efa tsy miaino fa ho an'ny filoha ajaina satria raha ny zavatra misy amin'izao dia tena fanapotehana anay tanteraka araka ny fanazavana ihany sampandraharaha maro no nofoanana teo anivon'ity ministera ity isan'izany sampandraharaha misahana ny fanisana omby izay nandaniana vola be antapitrisany maro misy service tena goavana tato IGBTI izay niandraikitra misahana ny traçabilité an'ny omby zany na hoe fanisana omby anisan'izany fametrahana kavana sy pison'omby aminay dia famerenana ny alatrombo ny anton'izao tiana ho averina le trafika na resaka fandefasana ena omby ivelany tena mampalahelo dia zao tsy mba misy fidinana io fotony zay ataon'ny mpitondra kehitriny mba maka hoe avis de consultation ny mpiasan'ny ministera indrindrandrindra ministera ny fiompiana isandreo nitolona ho an'ny fanavaozana ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny fiompiana raha ny fanazavan'ireo mpiasa ihany anefa mahatsiaro voailika izy ireo tena hiarantsindry azo lena tokoa mpiasa amin'izao fotoana izao anjakan'ilay olona fanevelan'ilay ministera ny ireo mizala dia rasy tompoko ao aminay dia mirarararaka amin'izao fotoana izao
ary ny remise à la terrasse dia ireo mpiasa rehetra izay nitolona no atao remise à la terrasse amin'izao fotoana izao manana pirofony izany mihitsy ay dircab manao remise à la terrasse mpiasa lazainy fa sur effectif alefa remise à la terrasse ny coursier sy ny secrétaire mitondra coursier secrétaire vaovao nefa izy anolony an'le mpiasa tsy nampitsahatra ny asana akory ireo mpiasa eto amin'ity ministera ity fa manoho ny hetsika ho fanairana ireo tompon'andraikitra mba tsy ampitohana ny departemanta hiasana izy ireo nilaza kosa nefa ireo mpiasa fa ireo so amidingana ambonimbony kokoa raha toa ka tsy misy fandraisana fepetra matotra fa tonga eo amin'ny ampampitona ho an'ny pejy ny doka sy ny varotra isika faniry avy eo amin'ny canal plus boutique smart eny Tanjombato no vahintsika amin'ity alina ity miaraba ny faniry miaraba ny Germain dia miaraba antsika rehetrarehetra ny tokantrano ihany koa vaovao ny taona nisy ihany ny tolotra izay efa natolotrareo avy eo anatin'ny boutique smart Tanjombato ny farany taona teo manahoana ny toy n'izay farana teo ve ireo tolotrareo inona ny tsara-patsahivina ho an'ny mpiaino antsika ny tolotra mbola mitohy foana ny tolotra atsika ary izay ny antony tongavana eto amin'ity androany ity ampahafantratra antsika rehetrarehetra ny atokantrano hoe mbola mitohy foana ny tolotra le 45 000 ariary miaraka amin'ny bouquet accès mois io sy décodeur acheté dia miaraka amin'ny installation offerte mba azo zavaina bebe kokoa ve faniry hoe inona daholo moa ireo karazana tolotra ireo akoatran'le 45 000 ariary afaka misafidy itsika misy karazany efatra ireo bouquet ao amin'ny canal plus amin'izao fotoana izao ao ny bouquet access bouquet évasion ny access plus ary ny tokanal raha ohatra ka misafidy ny bouquet access ianao ho an'ny souscription anao dia zay le 45 000 ariary fa raha misafidy an'ilay évasion dia 65 000 ariary raha access plus 85 000 ariary ary tokanal kosa dia 135 000 ariary eo amin'ilay resaka kit manahoana ny manodidina zay satria efa voaresaka eto ihany hoe zay resaka kit zay ny resaka kit efa compris anatin'io prix io ny kit sy ny installation ny installation moa zany offerte zany hoe atolotra atsika maimaimpona ilay izy dia ny kit complet efa tafiditra ao daholo le sahafa moa izy isika amin'izay sahafa dia ny décodeur sy nrehetrarehetra efa complet ao anatin'izay prix zay daholo misy an'ilay hoe rehefa mividy any arivo fitaovandreo ianao metrovina no tonga dia mandeha sa eo no eo dia mandeha avy hatrany zay sa mbola miandry activé na manahoana ny manodidina an'izay tsara tokoa zay question ny Germain zay eo no eo tonga ao amin'ny boutique ianao androany manao ny asanao hoe manoratra anarana raha hiditra ao amin'ny fianakaviam-ben'ny canal plus dia androany ihany ny installation tsika dia androany ihany ny sary no mandeha tsara fantatra mantsy zay tiako iverena kely ny makasika an'ilay resaka abonnement sy ny réabonnement manahoana ny manodidina an'izay ohatrinona ka hatramin'ny ohatrinina avy inona daholo ny hita ao anatin'ireo karazana tolotra ireo ny resaka réabonnement zany hoe rehefa anao réabonnement par mois tsika dia le access 36 000 ariary na 1,000 sy 3 alina ariary raha évasion dia 60 000 ariary na 1 alina ariary raha access plus dia 80 000 ariary raha ny tokanala kosa dia 130 000 ariary na 3 alina sy ray hetsy par mois 3 alina sy ray hetsy par mois mety ozy izy ny olona hoe inona daholo mampiavaka an'ireo rehetrarehetra reo inona ny atao hoe évasion inona ny atao hoe access inona ny atao hoe tokanal tsara zavaina ngamba faniry ny atao hoe access io zany sa ohatrany hoe bouquet de base bouquet de base efa ahitana chaîne plus de 40 chaîne ao anatiny ny chaîne malagasy rehetrarehetra ao anatin'ny access tafiditra ao ny atao hoe évasion zany hoe manana mampiavaka azy évasion zany hoe misy an'ilay bouquet access ny chaîne ao anatin'ny bouquet access dia miampy ny mampiavaka ny évasion ohatra zao ny TF1 mampiavaka ny évasion ny TF1 dia ny access plus dia bouquet access plus an'ilay mampiavaka ny access plus zany hoe ny access plus basé kokoa ao anatin'ny chaîne canal plus complet ny chaîne canal plus zany hoe mampiavaka ny canal plus dia ao amin'ny access plus no ahitana anazy ny tokanal andray zay hoe efa tokanal mahita ny rehetrarehetra zany hoe afaka mahita ny access ianao afaka mahita ny
évasion afaka mahita ny access plus ianao de miampy an'ilay tolotra hoe DSTV sy Netflix efa compris ao anatiny a ny DSTV koa efa compris ao anatiny amin'ilay 130 000 ariary. Manitikitika anaty fanontaniana ity faniry mety tsy zarery fa mety ny any tokantrano ihany koa hoe raha ohatra ka nampiasa tolotra évasion teo aloha de lasa makany amin'ny bazika moa sa inona le farany ambany access mahazo alay bonusy avy am'izay fotoana zay sa manahoana ny manodidina zay sa inona ihany fipetrany tolotra tsara ho azavana ho antsika mpanjifa aloha fa ny condition azahoantsika n'ilay bonus de tsy maintsy mitazona n'ilay boky efa ampiasanao foana ianao zay aloha voalohany soit ianao mitazona an'ilay boky ianao de na miakatra fa tsy mahazo midina zay no fa atsika misitraka n'ilay 30 jours tout canal. De tiako antanina hoe ny adresy sy ny manodidina anareo aiza inona tsara ho fantatra ho an'ny mpijery atsika ho anay Tanjombato zao de misy vaovao lehibe ho tenenao atsika mpiakafy zany hoe misy boutique vaovao stand vaovao moa zany ao amin'ny grande surface Olympia efa nisokatra nanomboka tamin'ny volana novembre izy io de vao miditra ao amin'ny Olympia nareo de eo ampitany AFG banque misy anay efa afaka mandray ny karazana vente rehetrarehetra na matériel io na kit na souscription de efa afaka mandray anareo ny stand Olympia ohatra ihany koa ny ao amin'ny boutique Smart Tanjombato zany eo amin'ny Jumbo afaka mandray antsika ihany koa. Mety misy vaovao te ampiasa ny Canal Plus io faniry manahoana ny resaka fanatanjahantena ohatra hoe ny CAN, ny Ligue des Champions, ny Novelas ihany keo anatin'izay. Ho atsika mpakafy fanatanjahantena surtout amin'ity CAN ty zao de fa manana an'ilay chaîne manokana atsika canal manokana zay nampitondrana anarana hoe Canal Plus CAN amin'ny canal 24 mandefa anazy zay ny resaka sport de raha resaka Novelas misy vaovao koa ao Valeo Tudo série vaovao izy io efa manomboka mandeha ao amin'ny Novelas torak'izany ihany koa ny ao amin'ny Novegas ho atsika mpakafy vokatra malagasy misy any Babanikoto ao efa nanomboka tamin'ny 25 décembre teo Babanikoto no nandeha de mandeha izy io isaky ny amin'ny 10 ora latsaka folo isan'andro. Raha avy any amin'ny faritra te hanjifa an'ilay fitaovana manahoana raha avy any amin'ny faritra zany hoe koatra ny eto Antananarivo tsara manamarika fa mitovy foana mitovy daholo ny tolotra omenay rehetrarehetra raha vao boutique Canal Plus na mpanjinjara Canal Plus de mitovy daholo na ny Diego ianao na ny Tuléar ianao na Majunga mitovy daholo ny tolotra zay omenay anareo fa afaka manantona an'izay akaiky anao kosa nefa ianao de afaka ihany koa raha ohatra ka hoe mafaly anareo zay atao amin'ny Canal Plus Tanjombato afaka miantso anay anareo de ampifaliana no andraisanay anareo. Eny ary tsara ho fantatra ho an'ny mpijery atsika ary afatra fohy ho atsika rehetrarehetra ho any tokantrano indrindrandrindra ho an'izay efa ao anaty fianakaviam-ben'ny Canal Plus raha mbola tsy nanao réabonnement ianao tamin'ity mois de janvier azafady de tongava manao réabonnement fa mbola valable angela tolotra atsika 30 jours tokanala ho an'ny réabonnement rehetrarehetra na ho an'izay manao souscription koa afaka tonga de manao réabonnement bouquet misy ianao de mahazo an'ilay 30 jours tokanala de izaho eo amin'ny Smart Tanjombato zany de mampafantatra atsika ihany koa fa misokatra zay manomboka latsinainy ka hatramin'ny alahady latsinainy ka hatramin'ny sabotsy zay misokatra amin'ny valora sasany ka hatramin'ny 1 ora sasany ariva fa ny lahady ihany zay no misokatra amin'ny valora sasany ka hatramin'ny ray sasany tolakandro. Tsara raha verina kely faniry ny toerana misy anareo toerana misy ny boutique ny toerana hitananay zany raha ao Tanjombato de eo amin'ny Jumbo Score tena eo amin'ny eo akaiky ny grande surface misy zany zay ao anatiny eo mihitsiny de eo amin'ny Olympia ihany koa ao amin'ny Olympia vao miditra eo amin'ny varavaran'ny Olympia ianao de izahay no tazanareo voalohany satria eo akaiky ny ascenseur eo no misy anay. Mankasitraka ny faniry antondra zay tsara ho fantatra ho an'ny Canal Plus avy eo amin'ny boutique Smart mo Tanjombato ifaniry soratsika izy nitondra zay tsara ho fantatra zay toy ny tolotra tsy nijanona tamin'ny farantaona ho an'ny Canal Plus
araroty ary fa betsaka ny tsara fantatra na amin'ny tontolon'ny vaovao na amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ny tantara mitoya jifao ny Canal Plus dahoary fa mahakasika indrindra ny valanaretina Mpox dia malaky mifindra ny variole de change hoy ny professeur Mamrandry mpitondra teny ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany samy tompona andraikitra amin'ny fifehezana ny fianaky ny tsimokaretina arak'izany rehetra raha ny fanazavana misy ny fitsaboana ary azo soroana sy sitranana izany amin'ny fanarahana ny toromarika omen'ny mpitsabo efa natao avokoa ny dingana azahoana vaksiny ho an'ny fanefitra raha ny fanazavana atany atato baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny saritsin-dratsariny tahiriny aina olona iray voan'ny endran-drazako afaka mamindra olona 20 hoy ny professeur Mamrandry mpitondra teny ministera ny fahasalamam-bahoaka mahakasika ny ady amin'ny Mpox zava-dehibe araka izany ny fibohana ho an'ireo marary na aiahina ao mitondra ny aretina efa misy raha toy ny fandraisana an-tanana eto amintsika ary maimaimpona hoy ny fanazavana ka tokony andrisika ny rehetra nanto natoera-pitsaboana ankoatra ny fandraisana an-tanana anatin'ny ezaka namorana ny fanaovana fitiliana ny ministera ny olona anankiray dia mety mamindra amin'ny olona 20 dika izay zany a mety mandengana be mihitsy a ny fiparitahan'ny aretina raha fa tsy manao ohatr'izay tsika tiako tenena zany hoe amin'izao zany ny paikaditsika dia hoe zay rehetra trangahina sy ny tranga voamarina dia tsy maintsy makany amin'ny centre de traitement sy isolement daholo le tranga ahina anao fitiliana anao PCR zany dia raha ohatra ka hoe négatif ale izy a dia alefa mivoaka mody izy raha ohatra izy ka positif dia mijanonao mandra-pasitrany tsy mifijokady taona ny Mpox fa makasika ny rehetra izany maro anisa amin'ireo marasy aiahina eto amintsika ny tanora ho ny fanazavana isan'ny tena manafaingana ny fifamondrana ny aretina ny firaisana ranofina dia voaro azy hoy ny fanamafisana nitrangahina na nitranga voamarina dia tanora 20 taona dia izay mihitsy mahatonga antsika mieritreritra hoe le olona ao anatin'le ataontsika hoe sexuellement actif bezakizaka amin'ny firaisana ranofo ny tena bezaka vo fa arak'ilay voalazako teo misy ankizy kely anatin'le ahina dia misy olon-dehibe koa anatin'le ahina fa ny tena lakabezan'le tena voamarina aloha dia tanora misy olona mandididina ny 70 taona eo ihany vo misy vo tsara marihana zany fa na efa sitrana aza le olona dia mety mbola mamindra izy amin'ny alalan'ny firaisana satria hita ao anatin'ny tsirangoka amin'ny ny virus mandritra ny 12 herinandro ny dikan'izay zany hoe mandritra ny 12 herinandro dia tsy tokony hanao firaisana dia tiako tenena hoe aloha dia nizao no mitandrina tsy zay iandry arary vo tsy afaka ny anao zay tiana atao ambany tapafatesana momba ity aretina ity saingy atahorana kokoa ireo olona marefo mety maharitra 2 herinandro ka hatramin'ny 4 herinandro le olona no misy mety olona lava arakarak'izay fa dietetika zany ny tapafatesana aloha iva raha tsy hoe mahazo an'le olona voan'ny marefo olona voan'ny VIH ray dia fa antsika koa misy olona malnutri be dia be indrindra ny zazakely malnutri zany mila tandremana ihany koa akoatr'izay koa zay olona mety manana olana amin'ny hery fiarovana hafa rehetra zany dia mila tandremana dia zay no hoe anantonana aingana koa raha ny tarimarika efa tafakatra 20 ny trangana Mpox voamarina manerana nosy 20 sy 900 ny tranga iahina raha araky ny fampitam-baovao ofisialy toerana dimy no ahitana olona marary Antananarivo, Mahajanga, Maheva-tanàna, Antsirabe ary Mandoto saika efa mandray ireo fepetra tandrify azy avokoa ireo tompona rehetra isan-tsokajiny mba hisoroana ny fiparitahany Mpox ampy hatreto ny fampitaovany adina amin'ny fianaky ny valanaretina ary efa misy ny dingana azona vaksiny fanefitra hoy ny fanazavana fa tsy vitany fanadiovana tanàna fotsiny fa mila fanabeazana matipaika hiatrika fiovana toe-tsaina eo amin'ny isam-batan'olona iantonany fahadiovan'ny tanàna tsy tokony ilevitra ihany koa ny tompona andraikitra isan'ambaratonga any mesazy ireo izay miopefy mandoto ny tanàna sy ny manodidina azy ny rehetra raha teo no mizaka ny voka-dratsy aterany hoy ny fanehoan-kevitra efa misy ireo rafitra anadio sy anaramaso ny fahadiovana ho an'ny eny amin'ny fokotany angarana ka anamafisana amin'ny alalan'io paikady rehetra io ndao aratsika ny antsipolian'izay isan'ireo faritra be mpivezivezy sy maloto indrindra eto Antananarivo renivohitra ny eny Anosobe samy manao izay adany kibo ny rehetra manary fako amin'izay toerana mety azy
manary rano maloto sy manao maloto amin'ny toerana tsy tokony hanovan'izany ary manetsina ny lakan-drano amin'ireo fako samihafa. Ankoatra ny fofona maimbo ateraky ny rano miandrona sy ny fako miparitaka, tsy heverina intsony izay vokatra tsy aterany eo amin'ny fahasalamana. Tsy ampy ary tsy maraka ny filanimponina ny fitaovam-pidiovana sy ny fanariam-pako ety an-toerana ka lesika goavana ho ireo mponina. Zava-dehibe ary mety ny fanadiovana atao saingy mila mafisina mihoatra lavitra izany ny fanabeazana sy fampiarana sazy ho an'ireo olona miopefy sy tsy manara-dalàna malona ny kaboraraka izay efa zary raiky tapisaka eo amin'ny rehetra. Tsy misy lava-pako firy zany ety vitsivitsy. Tokony samy mitandrina an'le fahadiovana zany mba samy anangona an'le fako fa tsy atsipitsipy eny an-sisiny arabe. Anao lava-pako daholo ny olona tsirairay. Tokony misy tompona ndraikitra mba manara-maso an'le olona tena manao maloto fa tena tsy manaja an'le kanala mihitsy zareo indraindray. Tokony hosadina mihitsy le izay tsy manaraka. Ny aretina azo ny tsy fahadiovana eo an-dany rehetrarehetra betsaka mihitsy. Tena maloto ny tanàna ary le olona zany tena marina toko mba hatsapa hoe tsy mety le mandoto rehetra mihitsy raha le olona ty ny tena marina. Tsy mahatsapa fahadiovana. Maro fako manao maloto eny amin'ny sisin-dalana rehetra eny. Hitanareo amin'izao. Ho an'ny fokotany angarangarana manokana, misy ny rafitra manokana natao hisana ny fanadiovana ny tanàna sy anara-maso ny fisotry ny asa. Efa misy vomera zany eto amin'ny fokotany manara-maso, indrindra amin'le mampiasan'ny RFDE, zany hoe tsy anarinary fako any anaty tatatrano zany, efa endritra mihitsy zany ny fokotany satria teo aloha teo zany dia matetika le olona tsy manana WC dia any anatin'ny tatatrano nanarimy maloto. Amin'izao kosa dia efa mandraindraikitra zany ny amin'ny RFDE sy ny komity fokotany manara-maso an'ireny. Tsy maintsy atao laharam-pamiaina ny fanabeazana ny sambatan'olona sy isan-tokantrano raha ny fanamafisana. Tsy ho tratra mihitsy ny tanjony raha tsy ny rehetra no mandray andraikitra sy miala amin'ny fomba fanao ratsy kanefa lasa mahazatra ny maro. Zany tsy maintsy voyage-na tsy kelikely ny olona satria ny olona zany samy manana ny lohany tsiray aby ny olona izay miponina eto amin'ny fokotany. Misy azo beazina tsara, misy ny olona tsy dia manaraka le fandamina raha tsy somary tirana kely sy saziana amin'ny alalany ity. Manomboka izao, voarara sy mahavoasazy ny manary fako eny amin'ny arabe, anaty tatatra na eny rehetra eny raha ny fampitambo avao. Tsy any amin'ny filazana fotsiny fa andrasana ny tena ampiarana ny lalàna mba tsy ho fahazarana fotsiny milaza kanefa ny eo ihany no eo. Vaovao manodidina ny fitaterana kosa indray miatra ny tableau vaovao momba ny etra amin'ny fiara voakasika io avokoa ny tompony fiara misy motera rehetra eto Madagasikara miankina amin'ny taonan'ny fiara ny heriny ary ny karazan-tsolika ampiasaina ny sandany etra raha ny fampafantarana mampiakapeo manoloana io ireo tompona fiara sendra ny mpanao gazetinay androany tsy mbola fotoana ny fampiakarana etra izao manoloana ny fahasahiranana ianana ny sarabembabahoaka raha ny fanazavana izy ireo. Tato-baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny saritsin-datsariny tahiriny ay. Nanaitra ny maro indrindra ireo mpisehatra amin'ny fitaterana tompona fiara ny tableau vaovao nivoaka momba ny etra aloha amin'ny fiara misy motera. Tsy takona fenina ny fahasahiranana iainan'ny sarababembahoaka ankehitriny ka tsy fotoana ny fampiakarana etra izahoany fanehoan-kevitra. Na tiana na tsy tiana, hiatrika mivantana amin'ny fiainam-bahoaka andavanandro izany. Tsy voatery hoe tsy maintsy takiana etra foana le malagasy dia izay ho afaka miaina. Raha ny tokony hoe izany aloha tsy tokony mbola mampiakara etra amin'izao. Satria ao anatin'ny fahasahiranana zao ny malagasy ray manontolo tsy voatery ny manana fiara rehetra na manana magasin na manana tranombarotra dia sahirana daholo. Tsy mifidy tsara bambeka-bahoaka zany zao ny fahasahiranana. Tokony hifanaraka amin'ny fahefa-mividy sy ny fidiram-bola ny tsirairay ny fikajiana ny etra ho ny fanazavana. Misy itony anisan'ny mpitondra izy ireo iverina amin'ny fanapa-kevitra ny tsy mbola ampiaran'izany amin'izao fotoana izao. Dia tena angatahana ny fitondram-panjakana mahefa mihitsy mba tsy hakarina aloha ny etra raha azo atao satria mbola anaty lavaka mihitsy na mpitatitra dia tena sahirana amin'ny resaka fitaterana, ny lalana, ny resaka concurrent isan-karazany raha ohatra ny taxi ohatra fotsiny izao dia efa be da be ny concurrent-nay raha ohatra ka mbola miakatra indray ny etra dia ngamba dia tavelo ny taxi Antananarivo renivohitra. Manomboka amin'ny 5,000 ariary hatramin'ny 4,3 isan-taona ny etra alohan'ny tompona fiara misy motera. Arakaraka ny mahantitra ny mahamahery ny fiara no mampiakatra ny etra raha ny tableau vaovao. Miankina amin'ny taonan'ny fiara, ny heriny ary ny karazan-tsolika ampiasaina ny sandany etra raha ny fampafantarana ary voakasika ao anatin'izany avokoa ny fiara, moto, scooter, sambo misy motera, fiara manidina. Tsy maintsy alohan'ny tompony etra na ampiasaina manokana na arabaritra ny fiara.
tsy mandoa ity karazan-ketra ity kosa ny fiara voafaritra fa tsy andoavana etra sy aba araka ny fifanarany iraisam-pirenena toy ny ambulance sy ny fiara ny pompier ny fiaram-panjakana ary ny fiara ampiasaina amin'ny fambolena. Tontolon'ny fampianarana kosa indray ho tanteraina ny 17 hatramin'ny 17 aogositra 2024 avy izao ny fanadinam-panjakana baccalauréat raha ny tetiandro navoaka ny ministera ny fampianarana ambony. Manana 3 volana manomboka ny 12 janoary lasa teo ny mpiadina rehetra isoratana anarana iatrehana izany. Saika efa miomana amin'izany ny sekoly amin'izao fotoana izao. Betsaka raha teo ireo antanatohatra tsy maintsy araina andavorarina izany hoaka io manana mialoha raha ny fanadiadiny ando miaratina eo amin'ny sarisindratsary ny tahiriny aina atrany. Na tsy mbola namoaka ny datim-panadinana ofisialy sy ny fisoratana anarana ao amin'izany aza ny ministera tompony andraikitra saika efa niomana andro maromaro mialoha hiatrehana izany ankamaroan'ny sekoly indrindra ny resaka antotan-taratasy. Olana sedraina matetika rehefa fotoana tahaka izao ny fangalana ny kopy paterana any amin'ny tany niaviana na iny anivon'ny birao-mpanjakana. Lisiko agoavana io isan-taona ka mila renina maika raha nambara ny taletsekoly tsy miankina iray. Eo zany misy lesiko hoe le fomba fandrindrana le fangalana le kopy naterana tokony hoe atoka mihitsy ka aloha ho an'ny mpanao fanadinana sy ho an'ny zavatra hafa. Dia mba hoe raisina isanandro le mpanao fanadinana mba tsy tohana be satria ny endry zareo misy andro ohatra hoe latsinainy zoma ihany dia le ao anelanelany zany dia iny zany tokony ireny mandray isanandro izy dia mamoaka isanandro. Ho an'ny fanadinam-panjakana baccalauréat manokana ny janatony tamin'ny taondasa ny sara sy mpisoratana anarana 5,000 sy iray alina ariary ho an'ny mpiadina tolotry ny sekoly, 5,000 ariary ho an'ny mpiadina misoratena ary iray hetsy ariary ho an'ny mpiadina teratany vahiny mianatra eto Madagasikara. Ny ray aman-dreny no mandao ny sara-pisoratana anarana na ny CEPE, ny BEPC, ny baccalauréat. Matetika mihoatra noho ny sora-bola voalazana alohan'ny ray aman-dreny no ireo pitsopitso ny tsy maintsy efaina. Tanjona ao anatin'izany amtovina lentany mpiadina tsirairay hiatrika fanadinana ho ny fanamafisana. Ny sara-pisoratana anarana avoaka amin'ny fanjakana le fisoratana anarana any amin'ny foibe-panadinana mihitsy. Nefa ao anatin'ny fanadinana mbola misy an'le pitsopitsony taratasy fotsy, brouillon, sy ny sisa etoa le ankizy. Dia mba hampitovy ny ankizy eo anivon'ny sekoly dia tsy mitaky tsirairay isaky ny ankizy fa vola no amen'ny ray aman-dreny dia taratasy mitovy, fitaovana mitovy no entin'ny ankizy manao fanadinana. Raha ny tety andro ataony 17 hatramin'ny 20 aogositra 2024 ny baccalauréat ankapobeny. Ho an'ny baccalauréat teknôlôjia sy teknika ary arakasa manomboka amin'ny alatsinainy 17 ka hatramin'ny zoma 20 aogositra 2024 ny andiany voalohany ary ny 14 hatramin'ny 17 aogositra ny andiany faharoa. Tara raha mita amin'ny androm-panadinana teo alohany amin'ity taona ity hoy ny tompony andraikitry ny sekoly mifanakaiky amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny taona ho avy io zany ka hisy fitraikany indrindra ho an'ireo tsy afa-panadinana. Ny ankizy manala baka amin'io tompaka raha sanatsy tsy afaka dia tsy miditra mianatra izy raha tsy oktobra satria tsy isy vakansa mihitsiny izy fa ny klasy rehetra zany miditra amin'ny septambra daholo. Somary taraiky io daty io. Raha tokony farana juillet dia mba vakansa ilay izy volana ho dia manjary tsisy vakansa mihitsy izy raha hoe vao vita amin'ny baka ka sanatsy tsy afaka dia hiditra dia manjary kaminy ankizy. Efa nanomboka ny 12 janoary tao ny fisoratana anarana ho an'ny fanadinam-panjakana baccalauréat izay atao ny anivon'ny fitaliavana na sampandra misana ny baccalauréat isaky ny université. Ivarana ny 10 aprily ho avy izao izany amin'ny 1 raha ny fampahafantarana ataony ministera. Makasika ny fanadinan'izay, mpianatra avy 70 tamin'ireo 450 niakatra filakevim-pifehezana na kodisy tao amin'ny université n'Antananarivo no voasazy no ny fampangana azy ireo ho nanao fisoloan'olona sy fitondrana anarana tsy azy na ilay antsoina hoe substitution de personne, usurpation d'identité, fanaovana osika ary fikasana no osika amin'ny alalan'ny fampiasana finday nandritra ny fanadinana. 17 tamin'ireo no candidat tamin'ny baccalauréat. 15 ny soratra anarana tao amin'ny dingana licence ary ny 2 tao amin'ny dingana master. Voasazy arakaraka ny aloka nataony izy ireo toy ny fandrohana vonjimaika mandritra ny 3 ka hatramin'ny 5 taona na fandrohana tanteraka miaraka amin'ny fandrarana tsy soratra anarana sy tsy handray anjara amin'ny fanadinana ao anatin'ny sekoly ambony rehetra.
pejy ny finoana tsy afaka misaraka mihitsy ny fitorinan'ny filazantsara sy ny asa sosialy ka antony lehibe nanatanterahany fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara na ny FJKM ny herinandro ny asa sosialy nanomboka androany. Ifantoka betsaka amin'ireo sehatra tena mahakasika ny fiainam-bahoaka ny zavatra hita mandritra izany mba tena hitondra vokatra sy hipaka amin'ny fiainan'ny tsirairay indrindra ireo sahirana. Natao ity hetsika ity mba anakekezana atrany ny vahoaka sy ny anehoana fa tena asan'ny fiangonana ny asa sosialy raha ny fanazavana tato-baovao ny Ando Miaratina Sasindratsara ny tahiriny aina atrany. Tsy azo toazany potsiny fa asa tokony hosan'ny fiangonana ny fiahina ny olona rehetra indrindra ao anatin'ny fotoan-tsarotra lalovany. Masana ny ara-panahy, ny ara-nofo ary ny ara-batana ny asa fitoriana filazantsara ka seho amin'ny fiangonana FJKM amin'ny alalan'ny asa izany mandritra ny herinandro ny asa sosialy. Ny olombelona rehetra zany ny isam-batan'olona tokony ho tratra amin'ny filazantsara avokoa, fa ny olombelona manontolo koa dia ny olona anankiray saina vatana fanahy, zany hoe difmitsiny zany le fiheverana ny hoe ny anjaran'ny fiangonana dia ny lafiny ara-panahy ihany, fa ny ankoatran'izay any ity ivelany tsy zany, fa ny anjaran'ny fiangonana dia mitoro ny filazantsara, satria ny filazantsara dia mahasana na ny ara-panahy na ny ara-nofo na ny ara-batana, zany izy daholo zany. Rehefa jerena koa nefa ny fiarahamonina malagasy ao anatin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tena misy zavatra mahatery azy, tena misy zavatra manahirana azy, dia izay indrindra no antony nandraisan'ny fiangonana hoe tena asa tokony atao izany manao asa sosialy tahaka an'izao hitantsika izao, tena tokony atao amin'ny fiangonana zany. Ny zanana vondrona anatiny ity hetsika ity avokoa ireo mpisihatra rehetra miatrika mivantana amin'ny fiainam-bahoaka toy ny ara-pahasalamana, ny ara-panabeazana, arak'asa, indrindra ny ara-panahy. Hetsika ara-tsosialy maro no hita ao anatin'ny 3 andro izay misokatra mamaim-poana ho an'ny rehetra. Nojerena ary nomena tombo manokana amin'izany ireo miaina anaty fahasahiranana. Misy ny tsy fanjariana ara-tsakafo, eo ihany koa ny fahatrana, dia ny tsy fisian'ny asa ho an'ny tanora, mety betsaka ireo navita fianarana manana diplôma tsy mahita asa kanefa ny koa na tsy manana diplôma izy mba te hiasa tahaka ny olona rehetra ihany koa, dia izay no nahatonga ilay izy hoe tolotra ireny no verina aloha hamahana ny olana na hijerena ny vahaolana izay sahaza arak'izay hita aloha, satria andininy voalohany ity dia ny amin'ny manaraka indray hita hoe endrika ohatra nisy indray manaovana azy. Ny fanotofany maro ary ny laharana be nandritra ity andro voalohany ity ny fizampahasalamana ho an'ny sokajy-taona rehetra, toy ihany koa ny sihatry ny asa izay mahakasika tanora maro na vita fianarana izay misedra olana amin'ny fitadiavana azy. Mary manana olana moa koa vao na vita fianarana dia mbola mitserijery izay mahasosony ohatr'izany. Betsaka izao ny tanora vao mivoaka fianarana nefa maro ny tsy hanasa, maro manao asa tsy mifanaraka amin'ilay zavatra nianarana dia somary olaolana kely ihany eto Madagasikara. Dia mitady asa zany tena hoe na le aoko taty aty zao misy pas emploi be dia be hoe evy misy an'izao ONG zao mandray mpiasa ohatran'izao hoe evy aty misy an'izao dia izay tena nakanisako taty satria opportunité ho an'ny tanora le izy. FJKM za fa finoana hafa fa nahita le izy dia tonga satria zavatra ilaiko hoe important amina le izy dia tonga. 20 isan-jato mahery ny malagasy no miaina anaty fahasahiranana eto Madagasikara. Nisy hatrany ny asa sosialy nataon'ny fiangonana tsirairay tamin'izy ireny, saingy tsy dia tena hita soritra loatra izany raha nambarany filohan'ny FJKM androany nandritra ny fanokafana. Tsy hijanona amin'ity andiany voalohany ity ihany ny hetsika fa hiverina ny tohizanyizany ho ny fanazavana. Tanjony any anakekezana hatrany vahoaka sy anehoana fa tena asan'ny fiangonana ny asa sosialy. Any Burkina Faso kosa nisy namono tamin'ny fomba feno abibina tao an-tranony ny ministra teo aloha Yolande Viviane Campore, isan'ireo olona malaza tamin'ny fitondrana ny filoha Blaise Compaoré. Ity ministry ny fitaterana sy ny fizahantany Burkinabe teo aloha ity ny Antsipriany izay ary. Nisokatra ny fanadihadiana ara-pitsarana taorian'ny famonoana ny Yolande Viviane Campore, ministry ny fitaterana teo aloha tao Burkina Faso. Ny 10 janoary lasa teo no nahitana ny vatana mangatsiaka ny tao amin'ny faritra iray ao Gadougou araka ny fanazavan'ny fampanoavana dia voaporofo tena toerana fa nisy nanafika ary novonoana ity ministra teo aloha ity. Manoloana izany dia nanambara ny mpampanolalana Burkinabe fa hanokatra fanadihadiana avy hatrany. Fanadihadiana izay mikendry ny hamantarana ireo tompon'antoka sy ireo mety ho praitsykombakomba tamin'ity heloka be vava ity. Nisy ihany koa ny fiantsoana vavolombelona natao ho an'ny olom-pirenena mahafantatra na manam-baovao momba ity raharaha ity.
raha tsy aivina dia efa gouvernoura sy olo-mavombahoaka Yolande Viviane Campore efa nitanany andraikitra maha-ministry ny fitaterana sy ny fizahantany ary taty aoriana dia ministry ny fampidirana isamparitra. Maresaka avy any ivelany mitohy hatrany ny herisetra sy ny fifandonana amin'ny tampiadina any Soudan amin'izao fotoana izao. Olona ampolo maro no namoy ny ainy ary anjatony no naratra taorin'ny fanafiana nataony force de soutien rapide na ny FSR tao afovoany sy atsimon'ny Soudan raha tato bavao ny antsipriany izay. Araka ny tatitra ofisialy navoaka ny manam-pahefana Soudanais, 2 raha kely no maty ary 4 no naratra tao aorian'ny fanafiana no tanterahan'ny force de soutien rapide na ny FSR tao afovoany sy tany atsimon'ny Soudan. Tany Senara no tena nahitana faty olona betsaka indrindra. Notafihan'ny FSR ny toby miaramila tany an-toerana ny alatsinainy lasa teo ka olona 17 no indray namony ainy. Tao anatin'ny fivoriana manan-danja momba ny filaminam-pirenena no nisehon'ity fanafiana ity, fionana izay nandraisan'ireo gouvernoura ny faritra samihafa, tompon'andraikitra ambony ao anivon'ny tafika ary mpitatana filaminam-bahoaka anjara. Nambaran'ny FSR fa natao fampitandremana amin'ny vatana ho an'ny tafika Soudanais ny fanafiana. Etsy ankilany, voalaza fa nisy sivily 5 hafa namony ainy tao aorian'ny fanafiana drone natao tany amin'ny tsenan'olona anankiray. Nanomboka tamin'ny volana Aprily 2024 ny ady an-trano any Soudan, ny fanandrinan'ny tafika ara-dalàna Soudanais sy ny vondrona FSR. Tao anatin'izay fotoana izay, analin'ny maro no efa namony ainy ary atapitrisa kosa ireo voaterina andao ny fonena noho ny tahotra sy ny herisetra. Voasikajo iray amin'ireo krizy mahaolona lehibe indrindra maneran-tany amin'izao fotoana izao ny toe-draharaha any Soudan noho ny tsy fisian'ny filaminana, ny tsy fahampitsakafo ary ny fahasarotan'ny fidiran'ny fanampiana mahaolona any amin'ireo faritra maro voakasika. No kosa ndray ary rahatsika ireo pakely. Tendrombohitra any Peroa ny vinikonkana ny arco-iris izay antsoina koa tendrombohitra miloko 7 ao amin'ny faritra Cusco eo afovoan'ny tendrombohitra Andes no misy azy. Tsy lavitry ny tendrombohitra Osengety ny tendrombohitra Vinikonka, mahatratra 205 metatra ny tampony. Ny tanànan'ny Cusco dia any amin'ny 20 kilometatra mialan'ny Vinikonka ary eo amin'ny 530 metatra ny avony. Vasimba ho isika malagasy ny akamaroan'ireo mponina monina ao amin'ireo vohitra kely eny tendrombohitra. Ny akamaroan'izy ireo dia Kichwa izay taranak'ireo Inkafa iny. Rakitra ranomandry Vinikonka taloha saingy noho ny fiakaran'ny hafanan'ny tany dia niala ary niseho mazava ny lokony nanomboka ny taona 2012. Arovan'ireo mponina fatratra ao an-toerana tendrombohitra Vinikonka ao amin'ny tontolo voajanahary io no anaovan'ny fiompiana. Noho ny fivoaran'ny fizahantany nanomboka ny taona 2012 dia miaina tsaratsara kokoa ny mponina eo an-toerana. Teraka ny 5 janoary 770 Ela Harper, fantatra amin'ny anarana mahamatianina azy hoe Feu Camel Girl na hoe ilay tovovavy rameva. Teraka niaraka tamin'ny aretina orthopédique tena tsy fahita firy izay nahatonga ny lohaliny vily any aoriana Ela. Antsoina hoe genou recurvatum ary efa hatrany am-boky io aretina io. No Ela tia mandeha amin'ny tanany sy ny tongony no nahazoany ilay anaram-bositra hoe Camel Girl. Tamin'ny taona 1970 lasa kitan'ny Nickel Plate Circus Ela ary niseho tao amin'ny gazety isaky ny tonga tany amin'ny tanàna iray ny cirque. Nahazo $200 isan-kerinandro Ela nandritra ny fisehoany. Nanokatra fahafahana maro teo amin'ny fiainan'ny Ela ny vola azony tamin'ity asa ity. Tamin'ny taona 570 nanambady mpampianatra antsoina hoe Robert Savely Ela izay nodimandry ny 17 Desambra 1970 teo amin'ny faha 12 taonany. Nalevina tao amin'ny Spring Hill Cemetery any Nashville, Tunisie moa i Ela Harper. Dia zay koa tompoko lasy sy tompoko vavy no manakatona ny fotoana ny fampalalam-baovao teto amin'ny MBS mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany. Isorana ireo teknisianina sy namana mpanao gazety nahafahana nanatontosa izao fampalalam-baovao izao. Mametraka ny soavatsara veloma tompoko.